Aleloia. Dia faly miaraba anareo indray izay mianadahy havana androany hariva moa izany ny asabotsy ny 17 ny volana aprily 2024. Dia ampitombona amintsika tsirairay avy ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra ny sy firaisana amin'ny fanahy masina ary ny fionana amin'i Jesosy Kristy androany. Raha vao izao ianao izany vao manaraka ny amin'izao fiaraha-mivavaka izao dia mety ho gaga hoe tsisy ny vavaka tsy mitovy amin'ny fanaon'ny be sy ny maro, manao vavaka fiantsoana fanahy masina, manao vavaka fiderana, fa tonga dia fizarana tenin'Andriamanitra
Ny tenin'ny Tompo dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Tena ambara amintsika eto izany fa alohan'ny hihaona amin'ny tompontsika dia tsara foana ny mibebaka. Mahatoky mihitsy fa tafahoana amin'ny Tompo ary izy rehefa mibebaka aminy isika dia mamindra fo izy, mamela heloka dia mihaino vavaka. Tsy mihaino ny mpanota ny Tompo hozy izy ary indrindra ny teniny koa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amiko. Izany hoe tsy mihaino izy izany na dia hidery ary tsika na dia hanome voninahitra azy, eny na dia fisaorana aza satria tsara misaotra ary ataontsika izany tsy amin'izao fotoana izao hoe rehefa mihaona ohatr'izao tsika vao misaotra fa vao mifono maraina efa misaotra. Fa raha izao ianao izany vao manomboka mihaino, vao manaraka izao fiaraha-mivavaka izao dia hisy fanazavana tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny fivavahana, hibebaka tsika, hibebaka eo anatrehan'ny Tompo ary hanolotra ny tenantsika amin'ny Tompo. Amin'ny farany ny mpanompo ny Tompo izay hitondra ny tenin'Andriamanitra dia hiantso anao koa. Raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny Tompo ianao dia hiantso anao izy hanolo tenan'ny Tompo ary raha tao anatin'ny hoe fihaimorana, fiverenana izany dia fotoana ihany koa izany izao hanavaozana ny fanoloran-tena. Ny tenin'Andriamanitra izay ahitantsika teny hibebahantsika dia ao amin'ny Jakoba 4:. Ny Jakoba 4:4 no vakiantsika ny andininy voalohany dia ajanontsika ao amin'ny andininy 10 aloha. Avy eo hita eo izany inona ny tenin'ny Tompo raha mbola misy hanampiany ihany koa. Jakoba 4:4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Vakiantsika amin'ny anaran'ny amin'ny anaran'ny Tompo ny Jakoba 4:4 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aiza ny ady ary avaiza ny fifandirana eo aminareo? Moa tsy ny filànareo izay miady ao anatin'ny tenanareo va no hiaviany izany? Maniry zavatra ianareo nefa tsy manana, mamono olona sy mialona ianareo nefa tsy mety mahazo ihany, mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa mba ho lanianareo amin'ny filànareo fotsiny. Ry mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafianan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Heverinareo va fa miteniteny foana ny soratra masina hoe ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasaro-piaro. Nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny maneritry-tena. Koa maneken'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroha saina. Horia tsy mitomania ary midradradradra, aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia nandratra anareo izy. Amen. Mafimafy izany tenin'ny Tompo izany dia tonga amintsika fa araka ny teny teo izany dia teny hibebahantsika. Raha tsy mibebaka sy madio anatrehan'ny Tompo isika dia foana ihany. Araka ny teny dikany hoe foana mihitsy izany ny dikany hoe amin'ny teny gasy hoe foana dia tsy misy, tsy intsony ny vavaka ataontsika eo anatrehan'ny Tompo ka alohan'ny tena hoe andraisantsika teny hiderahantsika, nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, hisaorantsika azy dia tsara ny mibebaka, tafahoana amin'ny tanteraka dia henitsika, mahatoky tsika fa mihaino ny vavakantsika izy any an-danitra any. Eto izany dia Jakoba no miteny amintsika. Jakoba araka ny fahalalana izany dia rahalahin'i Jesosy mihitsy izy io. Izany hoe mpiray tam-po iray ireny moa izany raha ohatra hoe amin'ny maha-olombelona fa fantatsika fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary hafa ny nametrahan'Andriamanitra azy tao amin'ny Maria reniny izany. Fa hoe zanaky Maria koa izany
io Jakoba io. Zay mahatonga ny hoe efa mampahafantatra antsika sady zany a ny tenin'Andriamanitra hoe ilay Maria zay nametrahana an' Jesosy satria misy mila nateraka tetỳ am'zao tontolo zao zany a le Jesosy Kristy zay a nofidiany tao amin'ny zanak'Israely dia ilay Maria jiosy zanak'Israely no nametrahany azy. Tsy io zany no ivavahana. Tsisy afa-tsy ao am' Jesosy Kristy ihany no lalana mankany amin'Andriamanitra. Satria fantatsika koa fa araky ny eto zany dia raha mahafantatra tsara ny ten'Andriamanitra tsika dia Jakoba koa ka zanaky Maria koa anie. Kanefa tsy ny fanahy masina nametraka azy tao, fa Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra zay nampitondraina an'i Maria zany. Lava ny tantara moa zany raha ho iverina amin'izay tsika any amin'ny Matteo 1:1-2 any fa zay no teny sady mila ibebahantsika, tsy mivavaka amin'ny olona, tsy mivavaka amin'ny Maria fa Jesosy Kristy ihany no ivavahana. Dia le Jakoba io zany nanoratra ho an'ny jiosy na kristianina efa tamin'izany moa zany tany amin'ny taona fahadimapolo teo eo amin'ny fahadimapolo teo no nandroatan'i Jakoba an'ity zany efa maty zany Jesosy dia tamin'izany izy no nanoratra tany Jerosalema. Izy tompon'andraikitra ny fiaraha-mivavaka kristianina tao Jerosalema izy no nanoratra ho an'ny kristianina lasa tany am-pielezana. Raha vakiantsika zany any amin'ny raisitsika kely fotsiny eo ampahafantarantsika hoe ahoana moa zany ny tiany lazaina amin'izay hoe amin'anaran'i Jesosy ny Jakoba 1:1 hoe manao amin'izao amin'anaran'i Jesosy hoe i Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo no mamangy ny foko 12 monina any am-pielezana. Zany hoe ho an'ny jiosy zay lasa ny am-pielezana zany no nandratan'i Jakoba ary jiosy zay niova fo io. Jiosy lasa kristianina zany zay nanaraka an'i Jesosy. Dia hitantsika eto fa i Jakoba raha ny lazantsika azy teo hoe rahalahin'i Jesosy nefa mpanompon'Andriamanitra hozy izy sy Jesosy Kristy Tompo. Hoe raha samy mpirahalahy zany dia hoe ahoana no hanompon'ny rahalahiko fa fantany tsara mihitsy fa i Jesosy Kristy io dia zanak'Andriamanitra. Ireo zany ilay mpianatra nividian'i Jesosy ireo ary dia niteny mihitsy ireo hoe ianao ilay zanak'Andriamanitra tahaka ny tenenin'i Petera mihitsy hoe ianao ilay Mesia izay zanak'Andriamanitra na efa nitetỳ amin'izao tontolo izao. Ka izay zany no tonga amintsika raha heverina amin'ilay teny teo hoe ny ankabeazantsika izay manaraka izao fiaraha-mivavaka izao en ligne moa zany mety maheno mivantana ianao na amin'ny enregistrement zany dia ny ankabeazan'ny olona izay miara-mivavaka eto dia any am-pielezana. Teny malagasy nanaovantsika anazy dia maro ny any am-pielezana. Any am-pielezana zany aty ampitan-dranomasina tahaka anay izao zany izay mizara izao any amin'ny firenena arabo, firenena tsy mivavaka hoe kristianina ny any Liban, Koweït, Arabia Saodita, any amin'ny firenena hafa. Any Madagasikara koa maro zany ny manaraka dia mamerina ihany koa moa zany ary misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fiaraha-mivavaka eran-tany. Mitondram-bavaka izao fiaraha-mivavaka izao matoa tanteraka ihany koa zany ny asa. Dia hiverina amin'ny famakiana ny teny zany tsika eo amin'ny Jakoba 4 ahafantarantsika hoe inona ary no tokony hibebahantsika amin'anaran'i Jesosy. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo. Moa tsy ny filanareo izay miady ao anatin'ny tenanareo va no hiavian'izany. Misy ady zany matetika dia miady mihitsy ny olona, miady amin'ny ankonana, miady amin'ny hafa. Mila mitandrina isika zany fa raha antsika izao mbola ao anatin'ny ady tandremo fa raha mbola miady dia fantatry ny tompo mihitsy. Tsy ao anatinao zany ilay fanahy masina izay toriana eto foana mila mandray fanahy masina mila fanahy famarinana fa ilay filanareo izay miady ao anatinareo izy ao anatin'ny teninareo no hiavian'izany. Zany hoe ilay ao anatintsika ao tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mbola tsy madio ary matetika dian'ny Satana ny devoly mihitsy no mitoetra ao dia mitondra ady mihitsy rehefa tsy ny fanahy masina ny ao anatintsika dia lasa ady, lasa miherikerika, dia lasa manamary-tena, dia lasa mitsara ny hafa mbola misy tenin'Andriamanitra ary eo vakiantsika amin'izay. Lasa mifanaratsy hozy izy. 1:1 tonga dia vakiako izay
Amin'anaran'ny Jesosy hoe aza mifanaratsy ny rahalahy. Izay manaratsy ny rahalahy hozy izy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mampakatoy ny lalàna fa mpitsara. Zany hoe lasa hatramin'ny fifanaratsiana, lasa ady zany, zay le resaka ady eto hoe avaiza ny ady eo aminareo hozy izy a, avaiza ny fifandirana dia ao anatinareo ihany. Ny tsy fahatanterantsika zany, zay mahatonga an'ilay hoe mila mibebaka aloha tsika madio fo anatrehan'Andriamanitra, zay vao midera sy manome voninahitra azy, misaotra anazy satria raha mbola misy ady ao anatinao, ady ihany koa zany a ny fahalotoana, ny tsy fahatanterahana, fitondran-tena maloto, fisainana maloto, dia zany le mitondra ady ihany koa zany ao anatintsika. Andininy faharoa amin'anaran'i Jesosy hoe maniry zavatra ianareo nefa tsy manana, mamono olona sy mialona ianareo nefa tsy mety mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Eto dia arak'izay mihitsy hoe fantatsika any Madagasikara moa zany no resahana araka ny teny teo amin'ny teny malagasy a, dia maro mihitsy ny olona mamono satria tsy manana ny olona dia zay mahantra na ahoana nareo no manan-karena, na ahoana nareo manam-bola, vonoinay, zarazarao hozy izy mba samy hanana. Zany le ady tsy manana ny tompo. Raha manana ny tompo tsika, manana an'ilay fanahy masina, manana ny fahatsarana ao amin'ny tompo a, de tsy maniry an'izany akory. Tsy maniry an'izany akory tsika hoe ahoana ny i anona no mitafy tsara, ahoana izy no milamina tsara ny fiainany. Tsy manana an'izay, zay le ady ao anatintsika satria tsy manana an'Andriamanitra. De lasa mialona hozy izy, lasa mamono olona mihitsy ary. Mamono olona eo aloha kely eo a, raha mijery an'ny toko fahatelo a, dia ny tantara momba ny hoe lely izy tsy ho vakiantsika fa tena hoe ny tenenintsika amin'ny lelantsika zany amin'ny molotra sy amin'ny vava, de tena lasa mamono mihitsy a, tsy amin'ny fihetsika ihany zany a, amin'ny famonoana amin'ny tanana na amin'ny basy na amin'ny ino moa izy teo, amin'ny fiadiana, fa na ny teny avoakantsika ary a de lasa famonoana mihitsy satria maloto ny ao anatin'ny fontsika, tsy mendrika tsika dia miteniteny foana, tena mamono olona mihitsy ny fitenintsika matetika. Ka zay ny tandremantsika zany a, mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Inona le angatahana eto? Eto zany de mieritreritra foana ny olona hoe mangataka de omeo an'le harena ary zay e. Ataovy manan-karena ary zay de am'zay zay a tsy mamono olona intsony, am'zay zay tsy mierikerika intsony aho mba hilamina amin'ny fiainanay. Tsy amin'ny harena, tsy amin'izao tontolo izao no niantson'ny Tompo antsika fa tena hoe amin'ny famasinana dia hijery ny lanitra, hiandrandra ny lanitra, hihity zany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany a averina foana fa tsy ny fiainana etỳ am'izao tontolo izao. Vakiantsika ny teny fa voazava eo zany ao aoriana kely eo amin'anaran'i Jesosy hoe satria tsy mangataka hozy izy ianareo a, andiny fahatelo amin'anaran'i Jesosy, mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa mba ho lanianareo amin'ny filànareo fotsiny. Zay zany le izy, rehefa mangataka ny ankabeazantsika dia mangataka amin'ny filàna fotsiny ihany. Zay le hoe mila mitandrina na ny mpitory ihany koa arak'le teny teo zany amin'ny hira teo, nisy hira teo niainoantsika hoe mananjara ry Jesosy a, ny mpanompo izay novidianao. Natokana hitory ny teninao zany a, tsy 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 ino moa izy teo, tsy ho ahoana ny fiteny azy azafady a, hoe tsy maninona na ho laniana na handany. Na ho laniana hozy izy na handany, ny dikan'izany a, mety ho lany a ny harena, ny fotoanantsika, na ho laniana ihany koa, zany hoe ny olona mihitsy no misintona ao amintsika na ny tompo no misintona amin'ny fananantsika. Tokony tsy ho atahotra ny amin'izany zany a, ny amin'ny fiainana etỳ am'izao tontolo izao, fa tena hanolotra ny tompo amin'ny fiainantsika manontolo. Zay no tiany tenena eto hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filànareo fotsiny. Io zany a mila mitandrina mihitsy a ny amin'ny teny frantsay hoe évangile de prospérité, fitoriana filazantsara mba azahoana fitahiana ihany. Avia etỳ aminay fa eto a misy fitahiana, manao amin'ny teny frantsay moa zany manao démonstration, manao fahagagana mihitsy hoe tena misy fitahiana de lasa mpanan-karena be daholo zay eo amin'le fiaraha-mivavaka. Ao am'zareo a de lasa manan-karena mihitsy ny olona ao fa lasa
zao. Mila mitandrina mihitsy zany tsika na ny mpitory na itsika izay manaraka fa raha ho amin'ny filàna fotsiny ihany dia diso fangataka hozy ny tompo. Teneny mihitsy zany satria tena diso fangataka tsika, tsy mahazo tsika. Tena takian'ny tompo amintsika zany de ilay mangataka ny fahamasinana sy ny fahamarinana ao amin'ny tompo. Andiny fahaefatra amin'ny Jesosy, ry mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'izany fa izao tontolo izao resahan'ity dia ny fiainana ety amin'izao tontolo izao aloha voalohany indrindra. Izao tontolo izao dia ny fiainana iainantsika zany ny olona hitantsika, ny fiarahamonina hitantsika ety amin'izao tontolo izao zay ny izao tontolo izao. Nefa n'izao tontolo izao ihany koa dia le fijangajangana hozy izy fandrafinan'Andriamanitra. Inona zany? Ny fanompoan-tsampy na ny fitiavam-bola tafahoatra. Raha tia vola tafahoatra ianao tia mihaingo, ny olona tena hoe tena arak'ilay teny teo hoe tsara fitafiana nareo de aleo izahay hitovy aminareo koa de mangalatra, na tsara ny tranonareo na tsara ny fiaranareo de aleo koa izay zareo fa samy tokony hiarana mitovy. Fa tsy amin'izay mihitsy ny antsoin'ny tompo zany, zay le hoe ety amin'izao tontolo izao ry mpijangajanga hozy izy. Raha tia mihoatra an'Andriamanitra ny fitiavanao zany, mihoatra ny fitiavanao vola na fitiavan-karena mihoatra an'Andriamanitra de zay atao hoe fijangajangana. Zany natao hoe fanompoan-tsampy ihany koa, ankoatran'ny hoe fanompoan-tsampy mihitsy izay lasa manompo sampy zany hoe miantso ny razana, miantso ny tapa-kazo, mino ny olombelona arak'ilay teny teo, mino ny mpanompon'Andriamanitra, ilay mpanompon'Andriamanitra, pasteur na révérend na le bisopy na ilay mpaminany zany no inoana. Hoe rehefa izy no miaraka aminay tafavoaka izay, lasa mendrika tsara ny fiainanay fa fandrafinan'Andriamanitra zany hozy izy, mpijangajanga isika. Ka zany le hoe inona ny anton'izao teny izao? Zaraina aloha ny tenin'Andriamanitra mba ahafantarantsika hoe inona moa zany ny bebahantsika mba hihainonin'Andriamanitra ny vavakantsika. Mba tsy ho sakaizan'izao tontolo izao tsika de ny filàny ety amin'izao tontolo izao zany ankoatran'ny hoe fijangajangana ara-nofo, fijangajangana amin'ny fitondran-tena maloto mifiteny araka ny teny teo, ny lela izay teniteny foana, ny tsy finoana, ny fanaovana tsinotsinona ny hafa ihany koa. Zany voateny ato daholo amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny fahadimy hoe heverinareo va fa miteniteny foana ny soratra masina hoe ny fanahy izay nampitoeriny ao anatintsika de iriny amin'ny fahasari-piaro. Zany hoe raha teny efa nandray an'ny tompo ianao zany de sari-piaro amin'ny fanahy izay napetrany ao anatinao izy. Dikan'izay raha miverina ianao, raha miverina amin'ny fahotana, amin'ny kolikoly, amin'ny fijangajangana, amin'ny tsy finoana dia fotoana izao hiverenana. Fa sari-piaro ny tompo amin'ny fanahy izay napetrany ao amintsika. Raha mbola tsy nanompo tena ho an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy dia izy amin'ny faran'ny fampaherezana avy eo zany hiantsoana anao hanoranao tena fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zany amin'izany hoe tafahoana amin'ny tompo izany. Andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy, nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry-tena. Zay zany raha mbola feno fiavonavonana tsika, feno hoe tsika marina, tsika manamary-tena ihany koa indraindray hoe tsy diso eo anatin'Andriamanitra, zay mahatonga hoe ndao hibebaka aloha. Hoe zay de tsy diso eo anatin'Andriamanitra fa mila foana tsika manetry-tena, tsisy manao ny marina, vao miratry ny masoandro iny hozy izy de ratsy foana ny fisainantsika olombelona ka dia alohan'ny hibebahantsika, hifonitsika avy eo amin'ny tompo dia aoka tsika hiala amin'ny fiavonavonana zany hanetry-tena ao anatin'ny tompo fa izy manome fahasoavana. Io fahasoavana io amin'ny teny frantsay hoe grâce, na io koa natao hoe fitahiana koa izy amin'ny teny gasy koa. Fa raha te hahazo ilay fitahiana avy amin'ny tompo ianao zany dia mila manetry-tena aloha zany eo anatrehany. Mila manetry-tena eo anatrehany ary indrindra miala amin'ny fiavonavonana, miala amin'le adiny resahana teo ao anatintsika eo de efa misy ady. Ady amin'ny fahalotoana, ady amin'ny asan'ny devoly ihany koa. De eto de efa teneniny sady ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa maneken'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Rehefa mibebaka tsika avy eo zany hifono amin'ny tompo hiala amin'ny fahotana dia mila manaiky an'Andriamanitra. Dikan'le manaiky an'Andriamanitra de manaiky amin'ny fo, amin'ny fanahy
dia manaiky anazy koa zany hoe tompo sy mpamonjy dia rehefa manaiky azy, mila manaiky an'Andriamanitra aloha zay vao afaka mandroaka ny devoly, manohera ny devoly. Raha tsy misy an'Andriamanitra ao aminao tsy afaka manolotra ny devoly ianao. Zay mahatonga an'ilay hoe esorina ilay fanahy maloto ao anaty zay mitondra ny ady. Ao anatintsika ihany ohatry izy mitondra ady sy famonoana, fa rehefa miala io dia mahasahy mihitsy isika manolotra ny devoly, dia hanohitra ny devoly tsika, hitsangana tsika zany avy eo handroaka ny asan'ny devoly ihany koa, izay mitondra ady, mitondra ny fiavonavonana araka ny teny teo ary hanome antsika ny fanetretena. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mporoha saina. Zay zany anatona ny tompontsika. Zay ilay hoe hibebakintsika anatona ny tompo dia anatona anareo izy. Ry mpanota hozy izy eto Jakoba ny teny an'izany mihitsy. Arak'ilay afatra notenena teo zany tena kristianina izay efa nandray an'ny tompo, nahitany an'i Jesosy ny ankabeazan'ireo ary nahitany Jesosy velona ary tena nahitan'ilay mpianatra izay nahafantatra mihitsy hoe i Jesosy Kristy izay torintsika io dia tena zanak'Andriamanitra, ary ny ankabeazan'ireo olona notorian'ireo dia ilay olona nandray ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pantekôty. Fa lasa mpanota. Zay mahatonga anazy miteny hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota. Mpanota eo anatren'Andriamanitra tsika zany indraindray tsika variana mierikerika, tsy mazoto intsony amin'ny famakiana ny teny, kamina mivavaka ary malaina indrindra amin'izao hoe fiaraha-mivavaka na dia zay mahatonga ny olona hoe indraindray koa zany mila mitandrina isika amin'izao fampaherezana en ligne izao tsisy mahita anao zany, tsisy mahita anao hoe aiza ianao na aiza, fa ny tompo no mahita antsika ka mila miomana isika. Tsika tsirairay avy raha eo amin'ny tompo tahaka izao zany dia miomana amin'ny fotoana rehetra hoe eo amin'ny tompo isaky ny asabotsy na amin'ny enregistrement henonao azy dia mila miomana ianao dia tsy voahelingelina koa. Fa tsy hoe sady mihaino no ataoko ihany aloha zany ny fanasana vilia, dia ataoko ihany ny zavatra rehetra fa mila mihaona amin'ny tompo mihitsy ary tafahoana aminy dia esorina ozy izy ny hodioviny. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporoha saina. Mila madio fo tsika amin'ny fanatonana ny tompo. Tsy mila miroro saina fa tena madio fo mihitsy ary na ny tanantsika ao anatin'ny bebahantsika zany ny tanantsika, ny tongotsika nandeha tamin'ny tsy fahatanterahana, ny zavatra noraisy ny tanana, ny zavatra natao. Ny fo moa zany dia tena hoe mierikerika, tsy madio mihitsy ka dia tokony hifoana amin'ny tompontsika amin'izay zany mba hatoko tsy hiroro saina hoe hierikerika foana hoe zavatra misy any amintsika zany. Ary mila hibebahantsika zany indrindra ny kristianina malagasy dia betsaka mihitsy ny mankany amin'ny fiaraha-mivavaka ny maraina dia ny hariva hoe ndao any amin'ny dada-rabe any fa any no hitantsika maso. Ilay Andriamanitra ary tsy hita loatra fa ry dia tena hoe iny no hoe mihaino vavaka hono zany any amin'ny dada-rabe satria hita eo izy zany manome tapa-kazo kely, manome kiky-kazo kely. Mila mitandrina isika fa Andriamanitra saro-piaro ary saro-piaro io dia miteny mihitsy izy hoe afo mandevona. Izy ihany no andevona antsika ary aza gaga isika raha maheno ny tenin'ny tompo zany tahaka ny androany raha mbola manafangaro an'Andriamanitra amin'ny ody, amin'ny fanompoan-tsampy, amin'ny zavatra misy amin'ity amin'izao tontolo izao, ny sarisary, ny endrika ivelany araka ny teny teo na dia ny fitafiana na dia ny fananana ary ny fitiavam-bola tafahoatra, zany no tiantsika. Fitiavana mijery tele, fitiavana mihoatra manaraka ao amin'ny Facebook eo sy ny amin'ny zavatra ohatran'ireny. Fandrafiana an'Andriamanitra zany fa mila mitandrina zany tsika dia fotoana izao hibebahantsika. Andiny fahasivy hoy izy hoe horia sy mitomany ary midradradradraà, aoka ody fitomaniana ny fihomezanareo ary ody fandroetana ny fifalianareo. Tena mila mifoana mihitsy zany tsika mibebaka dia hitomany ao anatrehan'ny tompo. Tsisy mahita tsika, zay ny isaorana ny tompo hoe amin'ny efitrano, midira hozy izy amin'ny efitranonao mangina fa ny rainao izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Tsisy mahita anao fa
eo ianao a mitomania, mifona amin'ny Tompo aho fa hamaly anao izy, hihaino ny vavaka ao izy a dia hahita ilay tena hoe fahasoavan'Andriamanitra. Dina ny tenenina andiny fahafolo hoe: "Manetretely ao anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy." Zay zany ilay fanatretena, zay mahatonga an'ilay koa hoe rehefa mibebaka tsika dia mandohalika mihitsy, mandohalika mibebaka eo anatrehan'ny Tompo fa hanandratra antsika izy a dia haneho ny voninahiny. Vakiako kely ihany a ny andininy fahatelo amby folo mety ho ahafahantsika mibebaka. Io dia teny izay nentin'ny Tompo nomeny anay zany ao amin'ny fiarahan'ny vavaka isaky ny herinandro amin'ny WhatsApp hoe nasain'ny vakiana koa zany mila mety ho ao anatin'izany koa ianao zany mila hitandremana ihany koa. Andiny fahatelo amby folo amin'anaran'i Jesosy. Ianareo izay miteny hoe: "Anio na ampitso dia kany ananina izahay ary hitoetrany herintaona ka hividy sy hivarotra dia hahazo tombom-barotra. Kanefa tsy mahalala an'io ampitso ianareo. Inona moa ny hainareo? Fa zavona ihany ianareo, miseho vetivety dia levona. Fa aleo miteny hoe: raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao, mirehareha amin'ny fahasahianareo ianareo, ratsy ny firehariana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao soa dia heloka ho azy izany." Zay teny zay zany tsy hita amin'ny antsipliany fa mila hibebahantsika koa. Tsika zany mieritreritra hoe efa milamindamina mihitsy ny fiainako efa nahazo vola aty nahazo fahaizana ahako nahazo tanjaka, nahazo hery de zao no ataoko, zao no ataoko fa tandremo hozy izy ny tenin'Andriamanitra eto mila mifono amin'ny Tompo tsika fa tsy tompony iaina tsika, zavona ihany tsika. Zay no hitondrana ny teny mandrakariva hoe mibebaka eo anatrehan'ny Tompo tsika de miomana. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy zavona ihany tsika. Anisan'ny tafakatra ve tsika, anisan'ny tafakatra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ve sa ho tavela etsy ny amin'ny fitiavana izao tontolo izao. Dia alohan'ny hibebahantsika dia vakiana ny ao amin'ny Filipianina toko fahatelo andiny fahatelo amby folo. Filipianina toko fahatelo andiny fahatelo amby folo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, ry ranabavy, tsy mihevitena ho efa nahazo aho, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino zay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha. Midika izany arak'ilay teny teo hoe hiantso ny Tompo avy eo raha mbola tsy nolo-tenan'ny Tompo ianao na niembotra fa hibebaka tsika de izay ny teniny hoe hanadino ny zavatra teo aloha ary miezaka hanatratra zay zavatra hanadino ny any aoriana hozy izy azafady ary miezaka hanatratra ny eo aloha. Zany hoe dikany hoe fibebahana dia averina foana fa ohatran'ny hoe manao todi-kivoa. Tena hoe miala amin'ny fahotana zany adino mihitsy ny zavatra any aoriana any, zavatra efa natao teo aloha fa miezaka hanatratra. Zany hoe tena hoe mitady an'ny Tompo tsika manomboka izao hibebaka dia aingany ny Tompo hamangy antsika sy hamindra fo amintsika tsirairay avy fa ho hitantsika ny fahasoavana, ny fahasambarana zany araka ny teniny ihany koa any amin'ny Salamo any faharoa amby telopolo hoe sambatra ny olona sy voavela heloka sy voasarona amin'ny fahotany. Ka dia andohalika tsika tsirairay avy atao tsika hibebaka, hifono eo anatrehan'ny Tompo. Hivavaka tsika, hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Eny iray eo, ry Andriamanitra any an-danitra, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina. Ndeto izahay maneritsy teny eto anatrehanao mandohalika, mifona mibebaka eto anatrehanao ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, amin'ny fahalemena rehetra. Eny Tompo, te hideranao izahay, te hankalaza anao izahay, te hisaotra anao izahay nefa tianao izahay Tompo tanteraka aloha. Tianao izahay ho masina, ho mendrika izay masina ihany hozy ianao nahita an'Andriamanitra ary tsy mihaino ny mpanota ianao ka izany no iverenanay aminao hifonana aminao raha tsy miendrika na eny teny maro izahay Tompo satria izahay de tia izao tontolo izao, mivariana mahita izao tontolo izao Jesosy, ny fahatsarahan'ny hafa hany ka lasa feno fialonana, feno ady ao anatinay indrindra indrindra
mitsiritra, mijery ary feno fialonana, mitondra ady, miteniteny foana zahay Tompo ary manome tsiny anao mihitsy ary zahay amin'ny fahotana rehetra. Manome tsiny anao zahay satria zahay de tia zao tontolo zao mangataka ihany zahay fa tsy mahazo, toa tsy mahazo ny fahatsarana, tsy mahazo fiadanam-po. Eny Tompo, tsy mahazo ny fiadanam-po zahay satria zao tontolo zao no tianay. Tianay ny fiainana zao tontolo zao Jesosy ny fijangajangana, ara-nofo, ny fitondran-tena maloto, ny fitsiritana izao tontolo zao, ny fitsiritana ny harena, fitsiritana ny endrika tsara, ny fahalalàna. Zavatra ety am'zao tontolo zao no mamaky anay ka de zany no fonana aminao. Fotoana zao Jesosy, omenao fotoana tokoa zahay mbola hibebaka aminao fotoana, mbola amenao fotoana zahay satria ho avy ianao, ho avy tsy ho ela ianao kanefa dia tianao zahay hiverina aminao mba ho isan'ny akarona koa. Mba tsy izay izao no tavela ety am'zao tontolo zao Tompo fa mba hahita ny voninahitra Jesosy. Ka de mifono aminao, mifono aminao amin'ny fahalemena rehetra, mifono aminao tokoa araky ny teny teo, zavatra nataon'ny tananay. Betsaka ny zavatra noraisin'ny tanana, nataon'ny tanana tsy araka ny sitraponao de hifonana aminao. Diovy ny tananay, diovy amin'ny ranao soa. Iarahanao teo amin'ny hazo-fijaliana mampaladio ny tananay tsirairay avy. Sasao mba tena ho hafakeloko ny tanana feno famonoana, famonoana olona, feno fahalotoana, faharatsiana, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny tananay. Fonanay aminao koa ny nalehan'ny tongotra rehetra, diovy amin'ny ranao ny tongotray tsirairay avy. Eny zay tsirairay avy zao de verina tokoa hanao todika ivoa, hiala amin'ny fahalotoana, hiala amin'ny tsy finoana, hiala amin'ny fanompoan-tsampy, hiala amin'ny fitiavana zao tontolo zao. Eny Tompo, hiverina aminao zahay Jesosy ka de handroso hikiraro ny teninao, handroso hitoro ny filazantsara. Zany ny antsoina ho anay Tompo hanambara ny fahamasinana, hanambara ny fahamarinanao. Ka dia manondrafo aminay, diovy ny tongotray tsirairay avy. Sasao mba tena ho hafakeloko ary diovy zahay ho afa-pahotana. Fonanay aminao ny zavatra nijeren'ny masonay, ny zavatra hitan'ny masonay Tompo zay mitondra sain-dratsy, ny zavatra henon'ny sofinay mitondra eritreritra maloto. Ny fonay tokoa de maloto araka ny teninao teo, feno fahalotoana, feno faharatsiana, feno fialonana, mialona ny namana, mialona ny hafa ary indrindra mitondra fanidirana, hifandira satria tsy mahazo tokoa zahay noho ny fahotanay mitady zao tontolo zao. Zany no tadiavinay de fitahiana ety am'zao tontolo zao zany no ampianarina anay koa ary hifonana aminao, mifono aminao zahay Tompo amin'ny zavatra maro tsy fantatray ary tsy tanterakay teo anatrehanao. Ankehitriny ianao hiteny ianao mba hiverina aminao handeha amin'ny fahatsaranao, fahamasinana, hiala amin'ny tsy fahafantarana rehetra dia mangataka aminao tokoa. Diovy ny fonay amin'ny zavatra maro hitan'ny masonay, zavatra maro henon'ny sofinay. Sasao ny tananay amin'ny ranao soa, sasao ny tongotray. De ampio zahay Jesosy indrindra ny lelanay miteniteny foana, ny tsy finoana, ny fanomezan-tsiny anao. Misy ny ady misy ny loza, misy ny fahantrana ety am'zao tontolo zao de manome tsiny zahay Tompo. Kanefa ianao miteny aminay fa miverena amiko, verena aminao Tompo ary matoky anao, manetry teny ao andrianao de ahazo ny fahasoavana. Ahita ny voninahitrao zahay Jesosy fa manetry tena ka de mangataka ny ranao soa hanadio anay tanteraka. Iarahanao Jesosy, ianao lay zanak'Andriamanitra, ianao lay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ am'zao tontolo zao ianao miteny fa ianao no nirana, ianao lay mofo avy any an-danitra tonga hitondra ny fahotan'zao tontolo zao. Ny ranao soa narotsaka teo amin'ny hazo-fijaliana, ianao lay zanak'ondry narotsaka, nandrotsaka ny ranao soa manadio anay amin'ny fahotana rehetra, amin'ny fieritrereana, ny amin'ny fijery, ny amin'ny zavatra henonay, ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny alehan'ny tongotra, ny alehan'ny raisin'ny tanana. Zavatra maro tsy araka ny sitraponao indrindra ny fonay maloto dia esorinao, esory amin'ny ranao soa, diovy amin'ny ranao soa Jesosy, esory ny fo vato, fo nofo hanetry tena, hitia anao, hitady anao ka dia aoka zahay hatoky anao mba tsy hiteniteny foana amin'ny fahalalàna, amin'ny fahaizanay fa hametraka ny fiainanay no ho avinay aminao irery ihany. Ianao no tompon'izao rehetra izao, tsy mahay fantatra ny hampitso tokoa zahay fa ianao no tompon'ny hampitso ka de miasà ianao amin'ny fiainanay, amin'ny ankohonanay tsirairay avy amin'ny asa nanondrahanao anay ka dia marino zany, hamasino ka de misaotra indrindra Tompo manome anay ny fanetretena. Matoky zahay fa ianao hamindra fo tokoa, namela ny heloka ahy, nanadio anay tamin'ny ranao soa ka de zany no asahinay Jesosy, ianao lay miteny
Raha ny ranao koa no tena fisotro, de misotro ny ranao zay de saosin'ny ranao mandoro zay tianao rehetra. Ao anatinay mandoro ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly mandoro ny aretina, mandoro ny valan'aretina, ny tsimok'aretina ao anatinay. Dorana amin'ny ranao, dorana amin'ny ranao Jesosy ary hitsangana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitsangana handroaka ny asan'ny devoly. Ianao miteny izany, manohera ny devoly, roahin'ny devoly ary amin'ny anaranao no androahana ny devoly Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no androahana ny devoly ny Satana miala, hivoaka any afariny rehetra afy ny devoly Satana, devolin'ny ady, devolin'ny fifandirana, devolin'ny ady ny fifandirana ao anaty ety ivelany, devolin'ny fampisarahana, devolin'ny fanakorotana rehetra amin'ny ankohonana, amin'ny tokantrano, amin'ny asa fanompoana, de tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny devolin'ny fitiavan-karena, fitiavam-bola tafahoatra, fitiavana an'izao tontolo izao de tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, ny fijangajangana, ny filaminofo, inona fikasany Satana amin'ny fiainanay, amin'ny ataonay rehetra, de tiana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny ankohonako, amin'ny vady aman-janako, amin'ny asa fanompoana amin'izao asa izao de tiana ny asan'ny devoly, devolin'ny Belzeboba, devolin'ny Losifera rehetra, de tiana roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tehana amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapahana, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana ny devolin'ny Jezebela, devolin'ny zazavavindrano, devolin'ny menarana hira, menaran'anitra anay ny tapatapahana, potehana, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny lohan'ny menarana hira, miala, dorana, atsika any afariny rehetra afo atsika amin'ny anaran'i Jesosy any afariny rehetra afo dorana amin'ny ran'i Jesosy any afariny rehetra afo ny asan'ny devoly Satana. Fa ny ran'i Jesosy handrakotra ny ranao Jesosy nangatanay, handrakotra tanteraka ny tenanay, ny fiainanay, ny ankohonanay, ny tokantrano, ny fanananay rehetra dia ny ranao soa handrakotra ny fanahinao masina hiasa hiaro ny asanao, hiaro ny voninahitrao, hiaro ny mpanomponao tsirairay avy. N'iza n'iza androany manolo tena ho anao, vonona hanaradianao de hiasa ianao, n'aiza n'aiza misy azy, n'iza n'iza Jesosy de hiasa ianao hanendry ny fony, hanendry ny sainy indrindra ny ranao soa de manadio ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana rehetra. De tiana amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana intsony ny tahotra, mienatra ny fatorana ataon'ny Satana, ny fikasana rehetra tsy sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra de didina amin'ny anaran'i Jesosy any afariny rehetra avy. Tsy hanakely ao anatinay, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, devolin'ny fampisarahana, devolin'ny fanamarina tena rehetra, devolin'ny firehariana, ny fiavonavonana, didina amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao anatiko, miala amin'ny tenako, miala amin'ny fanahiko, miala amin'ny ankohonako, miala amin'ny tokantranoko, miala amin'ny asa fanompoana, ny fiaraha-mivavaka tahaka izao ny asan'ny devoly, devoly mpanakorotana, devoly mpanenjika, ny fanaratsiana ihany koa, devolin'ny fanaratsiana, devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fankalana, devolin'ny tsy fitiavana rehetra, didina amin'ny anaran'i Jesosy ny fifandirana, miady endrika ady rehetra. Tena tsy didina amin'ny anaran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any afariny rehetra afo ny asan'ny devoly Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana ao anatinay, tsy hanjaka amin'ny tenanay, tsy hanjaka amin'ny fiainanay ny asan'ny devoly, tapatapahana ny asan'ny devoly, manakana ny vavaka tsy hiakatra any amin'Andriamanitra, manakana an'izao vavaka izao, tehana ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny devoly ny fatotra ataon'ny Satana, inona endrika fatotra ataon'ny Satana, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapahana amin'ny ran'i Jesosy, potipotehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afariny rehetra afo ny Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny fiainanay, amin'ny ankohonanay, amin'ny tenako sy amin'ny fanahiko rehetra, didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanakely, indrindra ny mpanompony izay vonona hivelona, vonona hanaraka ny tompo manomboka izao dia tsy hanakely, tsy hanapahefana ny asan'ny devoly Satana fa efa resy teo amin'ny hazofijaliana nareo Satana, potehana, resy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any afariny rehetra afo, tsy hanakely, tsy hanapahefana fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy Kristy, ny ran'i Jesosy hangatao, ny ran'i Jesosy hangatao, ny ran'i Jesosy manomboka izao hangatao hafahafa amin'ny tenanao, hafahafa amin'ny tenanao ny ran'i Jesosy, hafahafa amin'ny tokantranonao, hafahafa amin'ny fanananao rehetra, amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana rehetra, amin'ny fiainanao, amin'ny asan'Andriamanitra, hafahafa ny ran'i Jesosy, hafahafa ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy no miaro, ny ran'i Jesosy mandrakotra izao asa izao, mandrakotra izao asa izao, ny ran'i Jesosy mandrakotra amin'ny mpanompony tsirairay avy, hiseho ny voninahitrao, ny ranao manadio, manavao anay tsirairay avy, ny ran'i Jesosy miasa, ny ran'i Jesosy manadio.
Raha an'i Jesosy Kristy mandoro manapatapaka ny asan'ny devoly Satana rehetra na fikasan'ny Satana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny loza, devolin'ny fahafatesana, devolin'ny loza, ny fahafatesana, ny aretina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aorian'ilay faritra ny akety hanam-pahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny asan'ny Tompo, amin'ny mpanompony tsirairay avy. Raha an'i Jesosy andrakitra, raha an'i Jesosy manadio, ianao no miasa, ianao Jesosy no miasa, voninahitra ao nisy eo misaotra miasa, misaotra manadio anay, fa ianao manavao anay isan'andro, tsy miova ianao rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany ka dia faly izay Tompo, faly izay fa mandray anay ianao, tsy mitsara anay araky ny faharatsinay fa mandray anay indray ianao Jesosy androany ka dia misaotra mandray anay tsirairay avy. Gony izay hanaraka anao manolotra-tena ho anao Jesosy dia misaotra indrindra, misaotra manatrika anay, ianao ny tompon'izao fotoana izao ianao no nanatanteraka ny asa, tsy avy aminay izany fa ianao ny tompon'ny asa, ka dia nanome anay ny fotoana isaky ny asabotsy tahak'izao, hamasino ny asanao, hamarino ny asanao Jesosy, dia marino izay mpanomponao, tehirizy izay Jesosy, tehirizy ao ambany ilatra ao, ianao no ampiteny fanahy masina, miasahy ianao, fanahy ny afo, fanahy afo, hitoetra aminay tsirairay avy, fanahy fenoy fanahy masina, mandoalika isika hangataka ny fanahy masina, hitoetra amintsika tsirairay avy, hameno antsika indray koa ny fanahy masina, ka dia misaotra Tompo, misaotra manadio anay amin'ny ranao soa, misaotra mameno anay isan'andro, mangataka anao izay fanahy masina hitoera aminay, fenoy anao izay fanahy masina, fanahy fahendrena, fanahy fahamasinana, fanahy ny fahadiovana, fanahy mpanazava, manazava ny sainay, manazava ny tenanay manontolo, manolontsaina, manome fahendrena, maneho an'izay fanahy mpisolo vava, ianao ilay misolo vava, fenoy anao izay fanahy masina, midina fanahy masina, mitoera aminay tsirairay avy, mitoera aminay, midina fanahy masina, fenoy anao izay, fenoy izay tobatobaka, hiseho ny voninahitra ao, hiseho ny fahasoavanao manomboka izao, hiseho ny zetsanao rehetra, ny asan'ny maizina efa haresy teo, ny asan'ny devoly efa norohana teo, tsy hanjaka ao anatinay intsony fa ilay fanahy masina, ilay fanahin'ny Tompo, fanahin'i Jesosy Kristy, fanahin'i Jesosy Kristy, mitoetra amin'ny tsirairay avy, ilay fanahy masina mitoetra ao anatinao manomboka izao, ilay fanahy masina angatao, ny fanahy masina manomboka izao, hitoetra ao anatinao, hitoetra ao anatintsika, fenoy anao izay fanahy masina, feno anao izay fanahy masina, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina mameno anay, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina fa eo aminay ianao, ao anatinay isan'andro ary eo aminay mandrakariva, misaotra fanahy masina, misaotra mandray anao Tompo, misaotra fanahy masina, feno anay ianao, feno mameno anay ianao fanahy masina, miaraka aminay isan'andro misaotra indrindra fa tsy miova ianao, ianao ilay miteny, ianao ilay mampahety, manome anay fahazotoana hamaky ny teninao, manome anay fahazotoana hiresaka aminao, hivavaka aminao manomboka izao, ary indrindra hiteny aminay koa. Eny Jesosy amin'izao fotoana izao dia mbola mangataka fainao masina, ilay fanahy masina hiteny amin'ny mpanomponao, ampiteny ny mpanomponao, ka dia izay mpanomponao rehetra n'iza n'iza hihaino, n'iza n'iza hanatrika izany koa dia handray anao ho feno ny fainao masina, eny Tompo ka dia handray anao izay hihaino anao izay Tompo ahafitra mandrakariva, misaotra Tompo fa tsy miova ianao, tsy miova ianao, ianao rehefa tia dia tena tianao hatramin'ny farany, araka ny teninao fa mamela heloka mandrakariva ianao, sambatra eo ivelan'ny elony sy voasanona ny fahotana, ary tsy sain'ny Tompo ny heloko misaotra fa tsy mijery, tsy manisa ny heloko ianao fa dia navaozonao Jesosy, esorinao izany ka dia aina vaovao, fanahy vaovao no ampoterinao anatinay, saina vaovao, fo madio, fo vaovao Tompo misaotra fa ianao tia anay, misaotra fa ianao mikarakara anay isan'andro, ka dia mandresy izahay miaraka aminao Jesosy, mandresy izahay, velona izay ianao nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny asan'ny maizina ianao ka dia velona koa izahay mandresy izahay miaraka aminao, velona ilay Tompo Andriamanitra masina, masina, masina ilay tompon'izao rehetra izao endrika ny voninahiny izany rehetra, misaotra indrindra Tompo, misaotra iray, aleloia, 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 misaotra Tompo, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika. Ary araka ny teny teo zany raha tena mibebaka sy mifona tamin'ny tanteraka ianao dia minofa hamela ny helika ao izy ary hanadio tanteraka dia hanavao fiainam-baovao no raisintsika manomboka izao, fanahy vaovao ary indrindra moa izany
dia samy anatentsika fa eo any amin'ny fanjakan'ny lanitra any ary zay no ametrahantsika ny tompo mandrakariva angatahitsika amin'ny mandrakariva. Dia omeko an'i Mama Felicia zany ny tohan'ny fotoana amin'ny fampaherezana fa za dia efa manao velomanareo sady amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo zany dia amin'ny heriny tsika mbola miaina etỳ any. Alleloia. Amen. Amen. Alleluia. Mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho zany anio dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fampibebahana noentin'ny zokerika teo anio voninahitra ho an'i Jesosy. Rehefa samy nibebaka avokoa isika tsiraray avy amin'ny fo sy ny fanahy tena mangorakoraka dia tsy mba ho ataon'Andriamanitra tsinontsinona izany. Ny tompo anie mahita anao any amin'ny toerana misy ianao ary mahita antsika tsiraray avy ihany koa dia ny tompo no hamaly antsika tsiraray avy araka an'izay vavaka nataontsika teo ny fibebahana teo. Mazava tsara ny teny izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa tena ratsy tokoa zany ny asan'ny nofo. Tena ratsy tanteraka ny asan'ny nofo ary tena hoe mila isika miala tanteraka zany amin'ny asan'ny nofo rehetra izany. Tena hoe mila manetry tena ambany dia ambany eo anatrehan'i Jesosy. Raha tsy manetry tena isika tompoko anatrehan'i Jesosy dia tsy ho vitantsika izany. Tsy ho vitantsika mihitsy izany. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika anio zany ampaherezana antsika dia ao amin'ny ao bokin'i Matteo 7:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 4:70. Mahavariana satria miverina matetika eto tato ato ny momba ny amin'ny fiavian'ny tompo zany eny amin'ny rahoalanitra. Alleluia. Efa noentin'ny zokerika tety ihany tamin'ny hery lasa izay raha tsy diso aho fa tao amin'ny bokin'ny Lioka ilay izy raha tsy diso izay fa le verse hafa zany no noraisiny dia anio zany ao Matteo 7:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 4:70 dia misy verse hafa nomeny fanahy masina nomeny zany hanazavana bebe kokoa momba an'io zany. Tena tsara ny tompo satria tamin'ny zahako nanomana an'io zany dia tena hoe rehefa miteny ny fanahy masina dia mampagaga. Tena mampagaga ny fanambarany zany ao anaty hoe izao no ambara, izao no izao ny dikan'ito, izao ny dikan'ito. Tena tonga mihitsy isika amin'izao vaninandro zao amin'ilay hoe ny fanahy masina no mampianatra antsika. Tsy ampianarin'olona intsony isika fa ny fanahy masina no mampianatra antsika rehefa manokatra ny teniny isika. Isika eto dia mampahery zany ny fanahy masina, mampianatra antsika tsiraray avy izany dia ianao koa rehefa handray baiboly ianao dia rehefa tena mandeha araka ny fanahy dia ho ampianariny koa ianao. Ohatra ny ataony aminay Menagay eto, izy no miteny, izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ka engany tompo tena ho fitaovan'ny tompo koa ianao ho fitaovan'ny fanahy masina koa satria izay no fanirin'i Jesosy. Amen. Ry havana araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo any amin'ny farany dia hiantso ny tompo zany ho an'izay hanantona azy hanolotena ho vonjeny tompo zany. Andrain'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy. Tiany tompo zany tsika amin'izao andro farany izao zany tena hoe miomana mihazakazaka mihitsy zany mba hahatratra ilay any an-danitra. Amen. Ry havana, alohan'ny hanombohantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeontsika aloha hivavaka kely hangataka amin'ny fanahy masina zany ampahery hitondrasany izao teny izao zany. Ary hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao izay amin'ny fotoana izay efa natomboka anao teto Jesosy midera mankalaza anao, manaja anao. Inty aho Jesosy, inty aho manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy. Mpanota tsy mendrika aho tompo, kely sy bitika aho Jesosy ka mangataka ny herin'ny fanahy masinao, mangataka ny herinao fanahy masina anazava ny teny izay tianao ambara. Ka raiso ny kontrola ny vavako, ny tenako manontolo, ny nofoko dia maty amin'izao fotoana izao fa aokanao fanahy masina no hiteny, aokanao no hiteny
satria ny teninao dia afo mandoro ny teninao, ary miantratra any amin'ny taolanay tsiraray avy. Eo koa ny fanahinay mba hampahery mba hifoazanay, mba hahafanay hitrany an-danitra. Ka sio fanahy masina ny olonao tsiraray avy eran-tany, na iza fanahy masina, mba hitodika hiverina aminao Jesosy, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao eny amin'ny raha an-lanitra Jesosy. Ary raha mbola tsy tonga ianao, dia raha miala ety izay tsiraray avy, aiza no andehananay? Ka mangataka aminao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy, ampisokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy, ampaheno ny sofin'izy ireo, ampiratra ny mason'izy ireo, ary ampiratra ny sainy tsiraray avy fanahy masina. Oka ianao hiasa aminay tsiraray avy, ka mitenena fanahy masina, mitenena aminay tsiraray avy arak'izay tianao, arak'izay tianao, no aka ho tosy ho tanteraka. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy iray eo, misaotra ray malalao. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malalao amin'ny tompo, io Matio io dia manambara ny amin'ny fiaviany Jesosy. Ny amin'ny fiaviany Jesosy. Alina ao dia nampanofiay ny tompo. Zavatra matahotra no hitako teny amin'ny rahona ambony. Tsy ho ataoko ato anatin'ny fotoam-bavaka fa hanao video aho amin'ny herinandro raha sitrapony tompo, fa nampiseho ahy endrika fahavalo teny amin'ny raha an-lanitra indray ny tompo alina tamin'izaho koa natory. Ry havana, zava-doza ny zavatra ho avy, zava-doza tompo. Ka mila isika miambina, romotra mafy Satana, tena romotra izy. Ka mila isika tsiraray avy mifoha mba hiditra any an-danitra rehefa ho avy Jesosy. Efa tena efa kesa ny fotoana dia ho avy ny tompo. Ry havana, matoa ny tompo mamerina ity Matio 4:20 ity indray dia manambara ny amin'ny hitandremantsika izany. Hitandremantsika bebe kokoa izany. Ry havana, ho vakiantsika ny ao amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 4:20. Dia avy eo isika dia aka verse hafa any amin'ny bokin'ny Genesis. Matio 4:20, 9:30 ka hatramin'ny 4:20 no horaisintsika izany. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe tsy misy olona mahafantatra ny andro na ny ora. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safidrano koa, raha nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny samby fiara. Ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ary amin'izany dia hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray ho raisina ary ny iray ho avela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikisoam-bary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavany mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy. Miverina foana izay teny izay eto. Ho avy Jesosy. Ry havana, efa betsaka ny fambara eran-tany. Tsy misy
azo amboarimboarina intsony. Mandainga ny olona anankiray raha mieritreritra hoe mbola milamina tsara daholo ny fiainany amin'izao zavatra miseho eran-tany izao. Tsy maintsy misy ny fanahiana ao anatin'ny olombelona isam-batan'olona tsiraray avy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Alako ny zazakely fa manomboka eo amin'ny ankizy tanora hatramin'ny antitra fotsy volo dia misy ny fanahiana ny amin'ny zavatra ho avy, satria hita mibaribary eran-tany fa tsisy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fiainantsika ety ambony tany. Ry havana ho avy ny tompo. Raha mamaky an'io Matthieu 24 io isika hatrany voalohany dia efa betsaka ny fambara efa manomboka miseho nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Efa be dia be ny amin'ny olona miteny hoe izy no Kristy. Be dia be ny efa mpaminany sandoka, firifiry ny mpaminany sandoka, miteny zavatra tsy marina ary koa maka volan'olona. Mitandrema tompoko. Oka tena araka ny tenin'Andriamanitra ny ahafantaranao hoe mpaminany va io olona io sa tsia. Oka ho fantatrao hoe inona ilay tena mpaminan'ny tompo sy ilay mpaminany sandoka. Mila zany isika mitandrina. Ny tena mpaminany dia irahan'ny tompo hitsoka aloha ny trompetra mba hifoazany olona satria ho avy Jesosy. I Jaona mpanao batisa dia efa niteny sahady efa niandry an Jesosy. Isaia mpaminany dia efa nanambara sady momba ny Jesosy. Raha any amin'ny bokin'i Isaia no jerentsika 3:15 dia efa manambara sahady an Jesosy tompo. Davida mpanjaka dia efa nanambara ihany koa ny amin'ny Jesosy. Ry havana, raha ohatra zany ianao ka misy hoe mpaminany dia tokony hoe fantatrao fa tsy hoe kory mirakila foana no ilainy ataony eo masonao, fa tsy maintsy manambara ny hamonjena ny fanahinao. Ny fanahinao mba tsy havery anao any amin'ny elo. Ie, Isaia 3:15 satria laoko namarinina tsara ilay verse saotra fanahy masina. Mila zany isika tena hoe mahazo fanamarinana tsara amin'ny tompo hoe io olona miteny hoe mpaminany io ve tena araka an'Andriamanitra ary tanteraka ve ilay zavatra nambarany. Inona no angatahany aminao? Mangataka vola aminao ve izy? Ary koa mampanantena arenanao ve izy? Ary tsy miteny momba ny amin'ny fitafianao ve izy? Tsy miteny momba ny amin'ny ara-pananao ve izy? Ry havana mitandrema. Mitandrema fa ny an'ny tompo dia tena mikatsaka ny amin'ny fahamasinantsika tsiraray avy ary koa mba tafiditra antsika any an-danitra. Ary manambara ny amin'ny fiavian'i Jesosy miandry anazy, miandry ny tompo. Izay no iantson'ny tompo antsika. Ry havana ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Matthieu 24 dia manambara ny 5:30 hoe averiko vakiana hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Amen. Jesosy zany tsy mahalala akory ny amin'ny fotoana hiaviany eny amin'ny rao an-lanitra. Ary koa ny anjeliny lanitra fa Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra irery ihany. Izay no mahatonga an Jesosy mampiambina antsika. Miteny amintsika mba hiambina isika satria efa ho afoezin'Andriamanitra ny fotoana. Miangavy anao mihitsy hamaky ny teny mba azahoanao azy tsara. Saotra fanahy masina vao ny tompo masoka tonga dia hitako eo amin'ny 2:20 no eo amin'ny Matthieu zany no ahitantsika an'izay teny izay. Zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary raha tsy afoezina izany andro izany dia tsy misy nofo ho voavonjy. Fa noho ny olom-bo afidy dia ho afoezina izany andro izany. Amen. Ry havana, mihay fo izany ilay andro hatongavan'i Jesosy
amen, 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 aleloia, aleloia. Raha tena ao amin'ny tompo isika dia mangetaeta ny fiaviany aingana, mangetaeta ny atongavan'io andro io rehefa tena ao am' Jesosy isika, satria ody any an-danitra, ody fa vita ny asa. Tokony ho zay isika, fa matoa zay ny olona iray matahotra ny amin'ny fiavian' Jesosy, na hoe tsy vonona aloha hoe aza mbola tonga aloha Jesosy. Raha olona miteny an'izay dia mbola tsy madio zay ny fitondram-piainany. Ry havana, ody any an-trano indray tokony ho faly isika, ody any an-trano. Inona moa no andrasantsika ety? Tsisy tokony zavatra mahafaly antsika ne ety ambony ity tany ity, fa ny fanahintsika no tokony ho fantatsika tsara hoe ho aiza ny fanahintsika. Raha tena zanak'Andriamanitra isika dia faly isika ody any an-trano. Ohatrantsika rehetra mipetraka ao an-trano, isika tsiraray avy dia misy trano idirana. Rehefa vizaky ny asa, vizaka avy any an-tsena, vizaka avy any amin'ny korsa, vizaka avy any amin'ny fanaovana vakansy, dia rehefa ody dia maika ahitany tranontsika. Tokony izany isika maika ody any an-danitra. Zay le tena hoe ao amin'ny tompo. Zay le tena hoe ao amin'ny tompo. Ry havana, oka isika hiomana mba tena ho vonona isika ody any an-danitra. Amen. Mba ho fifaliana fa tsy tahotra akory no hijoro eo anatrehan'i Jesosy. 7:30. Fa tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia ho tahaka izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safodrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona, ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Ry havana, zava-doza izany. Zava-doza izany. Miteny teny tompo eto, i Jesosy no tenen'io izy no nitenen'io dia miteny zany Jesosy teto, niteny zany Jesosy teto satria fa lasa, niteny zany Jesosy teto hoe ho tahaka izany, tahaka tamin'ny andro mialohan'ny safodrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona. Nambaran' Jesosy fa ho tahaka tamin'ny andron'i Noa, ho tahaka izany no fiaviany zanak'olona, ny fiavian'i Jesosy zany. Ry havana, nasain'ny fanahy masina aho namerina namaky kely tary amin'ny bokin'ny Genesisy. Ny zava-miafina natoro tao omeny antsika izao. Ndao tsika ho any amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy 9 no raisintsika. Anambara izy eto momba ny amin'ilay andro Noa. Le andro Noa zany no tiany ho raisintsika an-tsaina tsara zany anio ny amin'ny ho fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Alohany izany hiavian'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Genesisy 9:2. Genesisy 9:2. Azafady, lasa aloha azafady. Genesisy 9:5. Azafady. Genesisy 9:5. Eo aloha no vakiantsika aloha eo. Hoy ny tenin'ny tompo, ao vakiko amin'ny anarany. Ary hitan'ny tompo fa be ny faharatsian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany, koa izay fisainana rehetra foron'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary ny tompo nanenina noho ny nanaovany ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy ny tompo, aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay nohariko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voro-manidina, fa manenina aho ny nanaovako azy. Fa i Noa kosa dia nahita fitia teo imason'ny tompo. Amen. Ry havana, ny tompo eto dia nanenina tamin'ny nanamboarany ny zanak'olombelona. Nanenina izy dia hoy izy hoe aringako.
aringa koa izy. Izay ilay Andriamanitra antsika io mila mitandrina isika. Indraindray mba tsika mieritreritra hoe Andriamanitra tsara fanahy be dia mamela foana izy. Ry havana, tsara fanahy Andriamanitra, fa eto izy dia miteny hoe aringa no izy ny zanak'olombelona, ny olona izay nohariana hoy izy. Ary koa ny biby fiompy rehetra zany, zany hoe ny zavatra rehetra izay miaina izany. Afa-tsy Noa sy ny ankonany ihany, satria Noa dia olona marina teo anatren'Andriamanitra. Oka ianao no hamaky ny tantaran'i Noa io amin'ny toko fahaenina manontolo. I Noa zany dia olona marina teo anatren'Andriamanitra, dia tsy naringan'Andriamanitra izy sy ny ankohonany. Eto zany ny tompo dia manambara marina ny amin'ny zavatra izay nataony tamin'ny safodrano izay nataony nandringanany ny olona rehetra sy ny biby rehetra, afa-tsy ny vitsivitsy ihany izay biby nalainy tsororoa mba ho hisy taranaka rehefa avy eo aorianan'izay. Ry havana, ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nandringana izao tontolo izao. Naringan'Andriamanitra, fa i Noa irery izany sy ny ankohonany. I Noa irery sy ny ankohonany no navelan'ny tompo ho velona. Ry havana, zava-doza izany, mila mitandrina isika. Dia eo amin'ny 5:20 dia i Noa, hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia nataony Noa izany araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Amen. I Noa dia tena nankatoan'Andriamanitra. Ny aino izay nolazan'Andriamanitra i Noa. Ny teny tamin'ny Andriamanitra hoe manaova ianao sambo, dia nataony izany. Ampidiry tsororoa ny biby isan-karazany, dia nataony izany. Tsy mba nandà an'Andriamanitra i Noa. Ry havana, ao amin'ny bokyny Matio izay novakiantsika teo, dia ny teny Jesosy fa itovy tamin'ny andro Noa ny zavatra iseho amin'izao vaninandro ianantsika izao rehefa ho avy Jesosy. Zavatra ampatahotra izany. Zava-doza no iseho eto amin'ity tany ity. Ho raisintsika ny eo amin'ny toko 7 amin'ny Genesisy ihany dia vakiantsika ny 9:1-10. Hoy ny teny tompo, vakiako amin'ny anarany. Tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 2 tamin'ny 100 taona niainan'i Noa, tamin'izany andro izany dia vaky ny loharano rehetra tamin'ny lalina lehibe, ary nivoa ireo varavaranlanitra. Dia nisy ranonorana nivatravatra tamin'ny tany nandritra ny 70 andro sy 70 alina. Amen. Ry havana, eto izany dia manambara izany tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no nandefa ny rano ameno ny tany. Jerevo nataon'Andriamanitra eto. Nataony tompo teto dia hoe eo amin'ny tapany faharoa hoe tamin'ny andro izany dia vaky ny loharano rehetra tamin'ny lalina. Mampatahotra izany. Loharano rehetra tany amin'ny lalina tany izany dia vaky. Izay le tamin'ny andro Noa. Vaky izany loharano rehetra tamin'ny lalina lehibe hozy izy, lalina lehibe. Ary nivoa ny varavaranlanitra. Nivoa ny varavaranlanitra. Ny varavaranlanitra dia avy any ny rano no mivoaka. Ao amin'ny toko 1 andao ho jerentsika. Genesisy toko 1. Eo amin'ny 2 dia manambara hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambony lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Amen. Ry havana, ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Rano zany no ambara eto. Rano zany efa nisy teo zany. Dia fanan'Andriamanitra zany nanomba teo ambony, zany hoe teo ambony zany fanan'Andriamanitra. Ry havana, teo ambony rano
no nanomba ny fanan'Andriamanitra. Dia ny zavatra niseho ho vakiantsika eo amin'ny andininy fahaenina. Andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo no vakiantsika. Hoy ny teny Tompo, vakiako amin'ny anarany. Eo amin'ny Genesis toko voalohany io. Ary Andriamanitra niteny hoe, misia habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka izany no ampisaraka ny rano amin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nanasaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka, dia nisy izany. Ary nataon'Andriamanitra hoe lanitra ny habakabaka. Dia nisy ny hariva ary nisy ny maraina, izay no andro faharoa. Ary Andriamanitra niteny hoe, aoka hiangona ho eo amin'ny toerana iray ny rano izay eny ambanin'ny lanitra, ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Ary nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina, ary nataony hoe ranomasina ny rano tafangona, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Amen. Ry havana, zavatra misy eto dia manambara zany tenin'Andriamanitra fa eny amin'ny habakabaka ambony dia rano, eny ambanin'ny tany dia rano. Zay le ranomasina mitokana rery. Isika zany Tompo dia eo ampovoan'ny rano, ampovoanina rano isika. De jerevo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny safidran'ny Noa. Ny nataon'Andriamanitra dia ny rano avy eny an-danitra izany, izay novakiantsika teo eo amin'ny toko fahafito andininy faha iraika ambin'ny folo tapany ambany eo, dia nivozany ireo varavaran'ny lanitra hoy izy. Zay le rano avy any an-danitra, nivozany varavaran'ny lanitra zany. Dia iny zany le hoe ranonorana nivatravatra, ranonorana nivatravatra tamin'ny tany nandritra ny 400 andro sy 400 alina. Ry havana, tena zava-doza izany. Dia koa zany ilay rano any ambanin'ny tany zany, le anatin'ny ranomasina, novan'Andriamanitra izany. Vaky zany ny loharano rehetra tany amin'ny lalina lehibe tany. Ry havana, mampivarahontsana izany. Tena hoe navelan'Andriamanitra hiakatra zany ny rano. Aoka ianao hamaky tsara ny bokin'ny Genesis toko fahaenina io sy toko fahafito, azahoanao tsara momba ny amin'ny safidran'ny Noa zany, nataon'Andriamanitra safidran'ny Noa. Eto zany ny Tompo dia mampitandrina antsika, satria izy mihitsy no niteny ery amin'ny Matio hoe 7:30 amin'ny toko 7:20 hoe, fa tahaka tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Ny fiaviany zanak'olona. Eto amin'ny tantaran'i Noa dia zavatra mampatahotra ny zavatra niseho. Niomana zany ireo olona, misy andeha hanao fety amin'ny mariazy, misy mampiaka-bady zany, misy zany ery amin'ny fisotrotoaka any fiainana zao tontolo zao. Ao zany zavatra maro isan-karazany, nefa ny Tompo amin'io efa manomana ampisokatra ny rano any amin'ny lalina, amaky ny rano any amin'ny lalina, dia ampisokatra koa ny varavaran'ny lanitra. Varavaran'ny lanitra. Ry havana, jerevo ny fitoviany zavatra miseho. Inona zavatra miseho amin'izao vaninandro ianantsika izao? Raha mahatsapa ianao fa misy ny tornady, misy koa ny volcan, misokatra atraizatraiza, mivoaka atraizatraiza, misy ny gera, misy ny hanohanana, misy ny ady kely isan-karazany, misy ny haitany, misy koa ny changementny climatique. Ry havana, zava-doza ny zavatra miseho. Ary jerevo koa amin'izao vaninandro ianantsika zao, efa miseho ilay toetra ny antikristy, fitenenandratsy, famonoana olona, tsisy tsony zavatra milama eto ambony tany. Ry havana, be dia be zavatra nasehoan'ny Tompo tanatin'ny nofy sy fahitana, fa tsy ary ho voambarako avokoa. Be dia be zany dia
sy ary ho voateny koa avokoa fa tena efa akaiky Jesosy tompo, efa akaiky Jesosy tompo. Ry havana mifoaza, miomana. Be dia be ihany ny video efa vitanay menadaty ito. Be dia be fa miverena mijery ny any rindrina any. Fa betsaka ny fahagagana efa nisy, betsaka ny zavatra efa nasehoan'ny tompo momba ny amin'ny fiaviany. Oka ho vonona tsara isika. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia tsy miteny akory ny tompo hoe ataony ho safodrano zany izao tontolo izao. Efa niteny ny tompo fa tsy ho ataony ho safodrano intsony izao tontolo izao. Misy versena nambaran'izay. Rasikeo ejereko azafady sotran'i Jesosy tompo. Ao amin'ny toko 7 amin'ny Genesisy any raisintsika ny eo amin'ny 9:1-10 vakiantsika io ka hatramin'ny 9:7-10. Vakiantsika io teny io amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Hoy zany tenin'ny tompo zany eo vakiako amin'ny anarany. Genesisy toko 7 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Dia ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy aringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy safodrano animba ny tany intsony, fa hoy ihany Andriamanitra. Azafady, ary hoy ihany Andriamanitra, izao no famantarana ny fanekena izay ataoko amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny havako dia apetrako eo amin'ny rahona, ho famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany. Rehefa mampiangona rahona eo ambonin'ny tany aho, ka hita eo amin'ny rahona ny havana, dia ho tsarovako ny fanekeko izay amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra, tsy hisy safodrano andringana ny nofo rehetra intsony. Ho eo amin'ny rano ny havana, hitsinjo azy aho mba ahatsiarovako ny fanekeko mandrakizay izay amin'Andriamanitra sy amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko amiko sy amin'ny nofo rehetra ety ambonin'ny tany. Amen. Ry havana, ny arc-en-ciel izany, io zany no fanekena nataon'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona, fa tsy ho ringa ny rano tsosa ny tany manontolo. Zany hoe ny tany manontolo no ambarako eto fa kosa misy ihany ny safodrano hitantsika izany. Misy ihany ny rano miakatra, misy ihany ny tsunami, misy ihany ny olona maty an-drano. Fa ny hoe hanafoana ny zanak'olombelona amin'ny rano zany dia tsy hanao an'izany zany Andriamanitra. Zay le hoe arc-en-ciel. Iny hitantsika iny manambara ny fahalebezan'Andriamanitra. Kanefa ry havana, fantatsika tsara fa maro ny loza mahafaty ny olona amin'ny ota. Maro. Ary koa ny fandringanana ho avy dia efa manomboka miseho ankehitriny. Manomboka miseho ankehitriny. Mbola ho hisy ny 3e guerre mondiale izay efa miomana izany. Efa hitako tanatin'ny nofo koa izany. Ry havana, efa kely sisa dia ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo. Mila isika mifoha tompo. Mila isika mifoha ary tena tsy mivazivazy amin'ny izay ataon'Andriamanitra. Ho vakiantsika kely eo amin'ny Genesisy toko 9 eo amin'ny 1 sy 2. Azafady. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mba amin'ny biby dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara nitoetra taminy tao anatin'ny samby fiara. Ary Andriamanitra nampandalo rivotra nanerana ny tany ka niena ny rano. Ary tampina ireo loharano ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranon'orana ny vatravatra avy tany an-danitra. Aleluia, aleluia. Amen. Ry havana, tsara be ny teny.
Faly mihitsy ny fanahy, tsy haikinao na faly ny fanahinao. Faly ny fanahy. Ry havana, averiko kely eo amin'ny tapany faharoa eo amin'ny andininy voalohany hoe ary Andriamanitra nampandalo rivotra nanerana ny tany ka niena ny rano. Andriamanitra no nampandalo ny rivotra nanerana ny tany, nampena ny rano. Raha tsy ny tompo nandefa ny rivotra, tsy niena ny rano. Jereo ny tondra-drano tany Madagasikara tao Tamatavy. Naharitra firy andro tompo. Ry havana, mila tsika mitandrina. Mila tsika mitandrina. Mitsara ny zanak'olombelona Andriamanitra. Mialà fanompo-tsampy, mialà faratsiana tompo. Fa Andriamanitra dia mitsara. Mitsara Andriamanitra. Maro ny olona tany Tamatavy nisy aretina ny tongotra ny faladia noho ny avy amin'ilay rano maloto. Ry havana, mila antsika anie ny tompo. Fampahafantarany avokoa izany amin'ny tanany. Andininy faharoa eto amin'ny toko fahavalo dia manambara hoe ary tampina ireo loharanon'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranolorana nivatravatra avy tany an-danitra. Amen. Tampina izany. Andriamanitra nanampina azy. Izy ihany nanokatra ary izy ihany koa no nanidy. Tampina izany, hoy ten'Andriamanitra eto, ireo loharanon'ny lalina. Ry havana, iza no olombelona afaka andeha any farany ambanin'ny tany anampina ny loharanon'ny rano any anaty tany? Tsisy olombelona mahavita izany. Na ny fahavalo ara. Izay no mahatonga antsika tokony tsy atahotra ny Satana fa mandroaka azy. Andriamanitra no tompon'izao rehetra izao. Izy no mihazona antsika tsiraray avy. Izy no mahatonga loza, izy ihany koa no manakana azy. Ry havana, raha misy loza tonga ao amintsika dia rohantsika ny devoly, dia ny tompo manafaka antsika. Mahatonga ny olona tsy mety afaka dia noho ny amin'ny tsy fenonan'Andriamanitra. Izay nahatonga ny olona ringana. Araka ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko. Ringana ny oloko hoy ny tompo. Noho ny tsy finoantsika ny tompo no mahatonga antsika ringana. Noho ny tsy finoantsika no mahatonga antsika ringana. Misy tena hoe ringana mihitsy ny ray aman-dreny, ny zanaka. Misy tena hoe voaozona, misotro toaka dia hatramin'ny zanaka zafikely manaraka an'izay daholo. Ry havana, noho ny tsy fiverenana amin'Andriamanitra izany. Noho ny tsy fiverenana amin'Andriamanitra izany. Mifoho aza tompo. Tsy hoe kory hoe misotro toaka be ny rainao na ny reninao dia hanao izany koa ianao. Miova tompo. Miova. Fa tianao Jesosy isam-batan'olona no ilain'ny tompo anatona azy. Aza manaraka modely ratsy, manara modely tsara dia i Jesosy. I Jesosy no arao. Vakio ny teniny. Vakio ny teniny. Teo mpanompon'Andriamanitra dia nanambara marina ny amin'ny toetra ratsy be isan-karazany izay nibebahantsika teo. Ao ny avinavina, ao ny fijangajangana, ao ny fanontona ratsy rehetra. Izany ialana avokoa izany. Miova. Famamona, fisotro-toaka rehetrarehetra dia ialana avokoa. Fifohana sigara ialana avokoa. Ry havana, misy mantsy ny fomba gasy indray dia miteny hoe tena mitovy amin'ny rainy mihitsy io, na mitovy amin'ny reniny mihitsy io. Ry havana, ozona izany. Aza mba miteniteny an'izany misaotra fanahy masina. Ho ahy koa, ho anao koa. Ozona izany. Oka isika tsy teny izany intsony manomboka an'io. Hoe mitovy amin'ny rainy mihitsy io, na mitovy amin'ny nenitoany mihitsy. Le toetra ratsin'le olona no tenenantsika le olona hoe mitovy aminy. Tsy ato. Mila itsika mibebaka noho izany. Mila itsika mibebaka vavavoakantsika, ny teny avoakantsika. Araka ny teny nabebahan'ny mpanompony teo koa ny lela ny vavantsika io. Mila itsika mitandrina tompo. Tiantsika ny tompo. Eto izany Andriamanitra dia manambara ny amin'ny hoe izy ihany no manampina ny loharan'ny lalina ary koa izany nampitsahatra ny ranolorana ny vatravatra avy tany an-danitra. Ry havana, jereo ny an'ny Tiliary. Maina ny tany tsisy rano rehefa tonga ny kere.
Ny din'Andriamanitra ny varavaran'ny rano. Din'Andriamanitra. Varavaran'ny lanitra mihitsy ny diny, ny amin'ny rano izany. Ny any ambany tany koa, ry havana, fanompotsapy. Fanompotsapy. Mibebary tompoko. Miala amin'ny ratsy fa tiantsika anie Jesosy. Tiantsika anie Jesosy. Ho faty amin'ny fahotanao anehanao tompoko, ary ho very any amin'ny elo. Raha tsy miverina amin'ny Jesosy. Tiantsika ny tompo. Oka isika ho tonga saina amin'izay fa zava-poana ny fandalovantsika ity. Ry havana, mangata amin'ny tompo ampiovantsika tsiraray avy. Mangata aminy. Afaka handray Jesosy ianao rehefa avy eo raha ohatra mbola tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjinao. Raha efa atao amin'ny tompo kosa ianao nefa niverin-dalana dia afaka mibebaka koa ianao. Mangataka amin'ny famindram-po. Mangataka amin'ny famindram-po satria ho avy Jesosy. Ho avy izy handray izay vohomana ihany. Araka ny tenin'Andriamanitra dia olona marina i Noa. Olona marina i Noa. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ao amin'ny Hebreo 12:10. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Marina i Noa. Masina va isika ankehitriny? Impiry ny olona no miteny. Rehefa mare olona miteny izany tena hoe gaga mihitsy. Hoe ka tsika anie tsy nange tsy masina, tsisy masina anie. Ry havana, petraho amin'ny fahalotonao ary. Ho very ny fanahinao. Andriamanitra masina, ahoana no hiteny hoe tsy masina aho? Mila manamaso tena isika. Mila isika ho masina tahaka ny raintsika, tsy voatafiditra any an-danitra. Fa izay tsy manam-pahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Ao amin'ny boky Levitikosy 19:5 dia nibaiko koa Andriamanitra ny zanak'Israely. Ndao vakiantsika io Levitikosy 19:5 5 raisitsika amin'ny 9 voalohany mihitsy. Hoy ny teny tompo, vakiko amin'ny anarany hoe: ary ny tompo niteny tamin'ny Mosesy hoe, mitenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe, aoka ho masina ianareo satria masina aho tompo Andriamanitrareo. Amen. Aleluia, aleluia. Aoka ho masina ianareo. Aoka ho masina ianareo satria masina aho tompo Andriamanitrareo. Satria masina aho tompo Andriamanitrareo. Hoy Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tompo izao rehetra izao. Ry havana, tena marina izany. Tsy fireharehana hoy aho no hijoroko vavolombelona eto. Fa fanetretena ambany dia ambany, ambany dia ambany, tahaka ny vitsika eo anatin'Andriamanitra. Fa raha tsy miaina tanaty fahamasinana aho, fahamasinana tanteraka, dia tsy nahitan'i Jesosy. Ry havana, tsisy mihitsy ny mirakla. Mety miteny ianao hoe ahoana re mama Felisia no ataoko? Ry havana, tsisy mirakla hafa ho azontsika atao afa-tsy miaina anatin'ny fahamasinana. Jesosy ihany no mirakla. Jesosy ihany no mirakla. Ny fahamasinana no takiny amintsika, takin'Andriamanitra amintsika. Mila tsika masina tanteraka, anaty sy ivelana. Tanteraka antsika izany rehefa mandeha araka ny fanahy isika, rehefa manetry tena anatrehany tompo isika. Dia eo tsika miaona amin'Andriamanitra. Ho avy izy hampanofy anao, ho avy izy hanafaka anao, ho avy izy hanome fahitana anao. Ry havana, mitadiava azy dia mbola hita izy. Satria ny masina ihany no miditra any an-danitra. Fa ny tsy masina dia tsy ho tafiditra any an-danitra tompo. Izay mahatonga antsika mibebaka foana eto. Nefa ny hoe bebaka antsika dia tsy hoe kory hoe vita fotoam-bavaka dia hiverina amin'ny ota ianao. Mitandrema tompo. Mitandrema tompo. Maro ny fiangonana manao izany. Izay no tonga anay niala tanatin'ny fiangonana trano izay menada. Niala tanatin'ny fiangonana trano. Ry havana, tsy amin'izany intsony isika izao.
Mila isika mitandrina. Mila isika mitandrina. Ry havana, mila fahamasinana ny tompo anatiny sy ivelany. Zay vao tonga amitsika ny mirakla. Zay vao manofy isika. Zay vao tonga ny anjely. Zay vao mahita fahitana isika. Na mikipy mivavaka isika dia mahita ny fahavalo. Eny tompoko, marina izany. Marina izany. Marina izany. Matory isika dia aseho an'ny tompo hoe misy an'izao fa mitandrema. Marina izany. Tsy nofinofy izany fa zavatra marina. Zay le fanahy no miasa tompo. Azonao izany raha ohatra ka tianao azo. Fa mila ianao mankatoa an' Jesosy fa tsy mankatoa ahy. Mila mankatoa an' Jesosy fa tsy mankatoa ahy. Ny fanekeko an' Jesosy, ny fankatoavako an'Andriamanitra no nanekeny tompo, nanokafy fanomezam-pahasoavana izay anjarako. Ianao koa manana koa ianao rohatra ka maniry ianao. Fa ny amafy ny fontsika zanak'olombelona no tsy ao antsika amin'i Jesosy. Ry havana, tiantsika anie ny iray. Tiantsika anie izy. Oka isika hisaraka mihitsy amin'ny fombafomba ny nofontsika. Fa very isika tompoko. Very isika tompoko raha mbola mifikitra ny amin'ny mombamomba ny tenantsika. Fitiavam-bola, fitiavan-karena ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo izany. Manam-bola va ianao? Inona no ampiasanao ny volanao? Inona no ampiasanao ny volanao? Omenao mpitondra fiangonana daholo ve volanao rehetra satria hoe te anao rakitra be dia be ianao mba anampianao an'ilay pasteur? Nefa manan-karena be ilay pasteur. Nefa ny ao am-piangonanao tsisy olona. Nefa ny am-piangonanao misy olona maharitra tsisy anokoanina. Na eny amin'ny tunnel ary, na eny Analakely ary, na eny an-tsena ary. Fa hoe za mivavakato dia omeko ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra fivavahana na izao satria za. Ry havana, mitandrema tompoko. Mitandrema tompoko. Fa Andriamanitra dia mahita an'izany. Hitan'Andriamanitra izany ary handray ny valikasany olona tsiraray avy raha ohatra ka miaina manao fiainana toy izany. Tsy akasitran'Andriamanitra izany. Ry havana, hotizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:1 zao isika. 7 zao tsika ary amin'ny Matthieu 4:20. Mazava tsara zay ny amin'ny momba ny Noa. Ny amin'ilay rano nosokafan'Andriamanitra latsaka avy any an-danitra zany, ny varavaran'ny lanitra izany. Dia ihany koa ny rano avy any ambanin'ny tany nosokafan'Andriamanitra, zany novakiny zany ny loharano rehetra. Mazava tsara zany ny zavatra nataon'Andriamanitra, nampahalalan-tsara ny fahalebiazany. Izy no miazona izao rehetra izao. Ry havana, tena marina izany, izy no mitana sy miazona izao rehetra izao. 7 ho raisitsika ary amin'ny 4:20 amin'ny Matthieu. Hoy ny teny tompo, vakiako amin'ny anarany. Ary amin'izany dia hisy roa lahy any an-tsaha. Ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoam-bary. Ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa na olona anankiroa ara, na olona anankiroa ara mifanakaiky any an-tsaha, miasa tany izany, dia ny iray ho raisina, ny iray avela. Ry havana, ao anatin'ny avela ve ianao sa ao anatin'ny raisina? Eo ihany koa rovavy manodina fikosoam-bary. Ny iray ho raisina, ny iray ho avela. Ry havana, manambara izany fa misy ny ho tavela eto amin'ity tany ity. Misy ny ho tavela eto amin'ity tany ity. Izay ho tavela tompoko dia ho zava-doza ny anjoa azy. Okenao hiain'ny video ny amin'ny izay naseho ny tompo tamiko, ny amin'ny zavatra iseho eto amin'ity tany ity. Ry havana, engane ho tafiakatra isika. Engane ho tafiakatra fa zava-doza ny anjo raha tavela ety. 2:20. Koa amin'izany miambena ianareo,
fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompo-trano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hatongavany mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hovakiana. Noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Ry havana, raha ohatra fantatsika ny andro hiavian'ny mpangalatra, ny mpamaky trano dia niambina isika. Fantatsika fa misy ny mpangalatra, fantatsika fa misy ny mpamaky trano. Dia ahoana ataontsika gasy rehefa amin'ny alina, hidina mafy ny trano, asiana mihitsy raha ohatra hoe sotro dia afatotra sotro maromaro na hoe vy dia afatotra ny varavarana mba haneno raha ohatra sendra tonga ny mpangalatra. Tsy fantatsika ho viana izy no ho avy hamaky trano. Eo ihany koa ny alika ao tokotany ohatra, mivovoa ny alika dia indraindray taitra, izay manana alika moa izany. Nefany tsy mpangalatra akory indraindray no tonga. Ry havana, ny tompo eto mampitandrina antsika, mampiambina antsika koa. Mampiambina antsika koa. Efa niomana ve ianao? Niomana ve ianao? Inona ilay fiambenana tia ny fanahy masina ambara eto? Ny fanahintsika. Ny fanahintsika tokony efa vonona hiakatra any an-danitra. Satria raha tonga Jesosy ka tsy tafakatra isika, dia toy ny mpangalatra tonga mamaky trano dia mamono ilay ao an-trano. Ry havana, mila isika miomana mba ho tafiakatra. Mba ho tafiakatra any an-danitra, anaty fahamasinana araka ny tenentsika teo, araka vakintsika teo, tao amin'ny Hebreo ary koa tao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Ary koa ny tantaran'i Noa, izay olona marina teo anatren'Andriamanitra. Tompo, tsy maintsy masina isika izay vao tafiditra any an-danitra. Ry havana, tsy maintsy voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny olona masina dia ho tafiditra any an-danitra. Fa ny tsy masina kosa dia tsy ho hita ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Ao amin'ny Apokalipsy 20:5-10 no manambara izany. Ndao vakiantsika io Apokalipsy 20:5-10. Hoy ny teny Tompo vakiako amin'ny anarany. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy-tany amin'ny faria afo izy. Amen. Ry havana, voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana va ny anarantsika tsiraray avy sa tsia? Ry havana, sao sanatria ka atsipy any amin'ny faria afo isika? Sao sanatria ka atsipy any amin'ny faria afo? Andro fibebahana izao, tsisy intsony ny fotoana, tsisy intsony tompoky ny fotoana. Aoka isika hifoha mba ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, aoka isika hieritreritra ny amin'ny ara-panahintsika. Miala amin'ny fomba ratsy rehetra mba ho voavonjy ny fanahinao. Ary ao ny tenin'ny Tompo, vakio ny tenin'Andriamanitra, mibebà miala amin'ny ratsy tanteraka ka mba voahomana soamantsara ny fanahintsika rehefa tonga Jesosy any amin'irao an-lanitra. Na ho faty isika alohan'izany dia mba efa voahomana isika alohany hiala ety. Ry havana, izay ny tenin'Andriamanitra anio fampaherezana anio. Hivavaka isika manana Aleluia. Aleluia. Maheno ve tompoko? Maheno tsara? Aleluia. Maheno ve tompo? Maheno fa somary ambany. Manaka raha vao miteny fa noko micro. Fanatoniko izany. Satria tapaka kely teo miala tsindritra tompoko fa tapaka kely teo zay zany tompoko ny anio dia hivavaka isika. Hivavaka isika apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Raha mbola tsy handray an'i Jesosy ianao dia fotoana izao ahafahanao mandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Ry havana, zava-poana ny fiainantsika, zava-poana ny tenantsika. Ka raha vonona ianao araka ny tenin'Andriamanitra izay entsika teo, satria ho avy Jesosy, ho avy any amin'irao an-lanitra, izy mihitsy no niteny.
ary ho tanteraka izany. Kely sa ny fotoana dia ho avy ny tompo. Misy ny tafiakatra, misy ny tsy ho tafakatra, ary misy ny ho very any amin'ny afobe. Engany e, ka mba tsy ho very any amin'ny afobe ny fanahintsika. Ry havana, oka hibebaka ianao natrea ny tompo ary metram-panontaniana. Raha vonona ianao andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka ianao mamerina ny vavaka izay ataoko rehefa tonga eo amin'ny fotoana ao hoe hivavaka ho an'ny olona izay andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Dia oka ianao tena anambara amin'ny fonao manontolo mihitsy amin'i Jesosy, satria ny tompo mahitanao izay tsy mahitanao. Amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao mihitsy ny amin'ny anekenao an' Jesosy sy amin'ny andraisanao azy ho tompo sy mpamonjy, mba ho voasoratra any an-danitra ny anaranao ao amin'ny boky ny fiainana. Ary aorian'izay nefany dia mila ianao atao batisa amin'ny ranobe tahaka an'i Jesosy. Dia tsy manao ratsy intsony, miezaka miala amin'ny ratsy, fa tsy akory hoe vita zany zay dia hoe voavonjy fa andeha hanomboka hijangajangan indray na andeha hanomboka hifokasikara ohatr'izany. Tsy atompoko. Mila isika tena mijoro tsara aorian'izay. Ry havana, hivavaka isika mananantsika ny fotoana, dia raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ito izao indray tsika miona eto izany dia andro fandraisana angamba izay zokerika andro fandraisana any amin'ny tompoko. Andro fandraisana zany amin'ny heriny dia afaka miomana ianao dia raha sitrapon'ny tompo zany dia mbola miona eto tsika. Dia tonga dia manao velomanareo izay menada alohany izay hivavaka dia ho faranantsika ny fotoana rehefa avy eo. Ry havana, hivavaka isika. Jesosy tompo, misaotra anao ny amin'izao fotoana n'izao Jesosy. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny teny rehetra Jesosy izay nomenao anay, ny amin'ny fibebahana tompo. Tompo malala eo koa tompo ny amin'ny teny rehetra izay nomenao Jesosy, nampahery anay Jesosy. Tompo malala ho avy ianao Jesosy, aka izay navotanao, aka izay tena vonona ihany tompo, fa ny ratsy kosa Jesosy dia tsy afaka hiditra any an-danitra. Jesosy eo, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelana avy aminao Jesosy izay tsiraray avy. Tompo malala ho avy ianao tsy ny mirao an-lanitra. Tompo, matoky izay fa ho any an-danitra. Matoky izay tompo raha mbola tavela ety ka mbola tsy maty izay Jesosy, dia mba ho tafakatra any an-danitra Jesosy. Tompo malala oka ianao anovanay tsiraray avy, anamboatra nay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala misaotra ny amin'ny teny rehetra, misaotra ny amin'ny fotoana Jesosy, misaotra anao lehibe dia lehibe. Misaotra fanay masina, nampahery anay, nanovanay, nampianatra anay, misaotra ray malala. Midera mankasitraka anao izay manaja anao izay, misaotra mitafotafo ray malala, misaotra anao Jesosy eo. Reo ny olonao naizanaiza Jesosy izay andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Afaka mandoalika ianao raha afaka mandoalika. Afaka mandoalika ianao raha afaka mandoalika. Jesosy eo, hiteny aminao izy ireo, hibebaka aminao izy ireo Jesosy malala, andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Koka ianao tompianao n'izy ireo. Afaka ianao manaraka ny teny izay ambarako. Jesosy tompo, ity aho Jesosy. Matsapa ho an'io Jesosy fa mpanota tsy mendrika eo anatrehanao. Ary matsapa koa Jesosy fa ianao no tompo, ianao ilay zanak'Andriamanitra velona. Mino anao aho Jesosy, mino anao fa ianao ilay tonga nofo tety, tonga namonjy ahy tety Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary ianao ilay zanak'Andriamanitra, mino anao aho Jesosy. Tompo malala ity aho Jesosy, mandray anao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako. Manomboka an'io Jesosy dia raisiko ho tompoko sy ho mpamonjiko ianao. Sokafako ny foko Jesosy, midira ato am-poko ianao. Midira ato am-poko anao Jesosy, oka ianao no anjaka ato am-poko. Raiso ny foko lapanao, raiso ny foko ho toerana hipetrahanao Jesosy. Manjaka ato amiko ianao. Raisiko anao Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako. Tompo malala mamelany eliko,
Okanao amafa ny fahotako rehetra Jesosy. Hatraminy natsapako ny otatra nataoko Jesosy ka mandraka ankehitriny. Fafao Jesosy ny anarako any amin'ny hafobe. Fafao tompo ny anarako any amin'ny hafobe Jesosy io. Ka soraty ny anarako any an-danitra Jesosy malala. Soraty eo amin'ny boky ny fiainana anarako Jesosy io. Mba ho tafiditra any an-danitra aho. Raisao ho zanakao Jesosy. Mba anisany mandova ny lanitra Jesosy miaraka aminao. Raisao ho zanakao Jesosy. Tompo malala aho, inty aho. Inty aho Jesosy, mino anao. Ary mino anao Jesosy ary matoky tanteraka Jesosy. Amin'ny foko manontolo fa mandray ahy anao. Tompo malala aho. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Nandray ahy ho zanakao. Jesosy malala aho. Raha ohatra ianao ka niverin-dalana ka hiverina amin'ny tompo. Okanao hiverina amin'ny tompo. Afaka ianao manaraka ny vavaka ataoko. Jesosy io, inty aho. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra. Mifona Jesosy io. Tamin'ny nandehanako any amin'ny lalan'ny diso Jesosy nefa zanakao aho. Mifona aho Jesosy. Mamindra fo amiko Jesosy. Ny amin'ny fahotako rehetra vitako Jesosy io. Mifona aho tompo. Jesosy mbola misy ny fotoana hiverenako ao ambalanao. Tsapako ankehitriny fa zava-doza no miandry ahy. No miandry ahy Jesosy raha tsy miverina aminao aho. Satria Jesosy araka ny teninao. Araka ny teninao Jesosy io. Fa tsy misy tsony ny famelana Jesosy. Raha ohatra tompo ka efa nanananao aho Jesosy. Nefa mbola nanota ihany Jesosy. Fa fitsarana mahamay no miandry ahy Jesosy. Raha efa zanakao aho Jesosy. Ka mbola niverin-dalana Jesosy de fitsarana mahamay no miandry ahy. Ka ity aho tompo miverina anao de mbola velona. De mbola mahatsapa Jesosy io. Fa diso ny ataoko. Dia ity aho Jesosy mifona aminao. Ny amin'ny fahotako rehetra Jesosy. Ny amin'ny fahotako rehetra. Amboary aho tompo. Amboary aho tompo. Fenoy anao afanahy masina. Ampianaro afanahy masina. Okanao amelona indray ny fanahiko maty ny fahotana teo. Avelom ny fanahiko fanahy masina. Velom ny fanahiko fanahy masina. Milanao fatatrao. Milanao fatatrao fanahy masina. Milanao fatatrao. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao ray malala aho ny amin'izao fotoana izao. Voninahitra ho anao reriany ray. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Mivavaka za Jesosy io. Ho an'ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Ho an'zanakao tsiraray averan-tany Jesosy. Arovo ny tsiraray avy. Amboary ny tsiraray avy Jesosy malala aho. Angony izay eo ambany tana maherinao. Rakofy Jesosy amin'ny tananao mahery izay. Tahaka ireo zanak'akoho eo ambany elatry ny reniny. Misaotra anao ray malala. Satria anao lefa tianay hatramin'ny taloha. Ary tianay mandrakizay ianao. Omefo ahy ity izay. Omefo ahy ity izay Jesosy. Mba homendrika eo anatrianao. Misaotra ray. Misaotra ray. Misaotra ray malala aho. Alleluia. Amen. Alleluia. Veloma tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tompo.